Samadolio andondera hiresahana ireto tsara fantatra manaraka ireto. Eva Onivova, atleta individuel netre no hifaninana amin'ny Lorara Soanaivo amin'ny fanombohan'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany amin'ny sokajy judo junior 2024. Varotra hosoka, mpividy kojakoja moto no sendrany forsa plastique izay novidina tao amin'ny pavillon iray tetsy Anosibe. Toamasina fahaverezan'ny vola Rayal Ariary no nidarohan'ny rainy ilay tovolahy 70 taona ka nitarika tamin'ny fahafatesana. Fifidianana kominaly amin'ny alarobia 7 oktobra ho avy izao no hataony fisarihana ny laharan'ireo kandidat ben'ny tanàna ao anatin'ny bulletin tokana. Mbola ao anatin'izay hatrany dia mijanona ho kandidat ben'ny tanàna Mahajanga Iandriamatoa Rivrakotovao saingy anatin'ny antoko HVM hatrany. Ary ny farany fampandriantany nanokafana hetsika manokana ny Anendroy sy Anosy. Ireo no fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy tamatamaty gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Eva Onivova, atleta individuel netre, izay no fanindrana amin'ny Lorara Soanaivo amin'ny fanombohan'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany ny judo sokajy junior 2024. Any Tajikistan moa no hanatanterahana ity lalao ity ary amin'ny zoma ho avy izao no hiakatra tatami ireo sokajin-danja latsaky ny 70 kg izay misy azy. Nanomboka anio ka hatramin'ny 5 oktobra ho avy izao moa ity lalao ity ary judoka miisa 3,700 avy amin'ny firenena miisa 420 no mandray anjara amin'izy ity. Ka dia mirarina soa sy ny tsara ho an'ny Lorara Soanaivo hatrany amin'izao fifananana lehibe izay atrehany any ampitan-dranomasina izao. Resaka varotra hosoka indray, forsana moto routière no nividin'izy ireo teny Anosibe rehefa nojerena nefa ny plastika miloko no hita. Nantsoina ny teo anivon'ny mpivarotra nilaza izy ireo fa tsy tompon'antoka amin'izany araka ny fitarainana avy amin'ny mpanjifa. Voalaza nefa fa nisy faktira io entana nividina io. Fanamarihana mila hamarinina tsara koa izay rehefa mividy entana amin'izao fotoana izao mialohany hialana amin'ny toerana nividianana azy fa sao dia tratrany tahaka izao. Teny Anosibe moa no nisehony ity tranga ity ka dia melimely ho anareo izay mpividy entana eny Anosibe amin'izao fotoana izao fa efa tsy kely lalina ny ratsy ary miseho amin'ny endriny rehetra ny karazana fisolikina amin'izay resaka varotra isan-karazany izay. Any Toamasina indray dia ataony rainy ho tompon'antoka tamin'ny fanjavonany vola izay Rayal Ariary ilay zanany. Voamafy noho nidaroka nahazo azy ity farany ary tsy nahatsiaro tena. Niezaka nitondra azy teny ny toeram-pitsaboana ihany ny fianakaviana saingy tsy tana intsony ny ainy. Marina fa mbola mpianatra eo anivon'ny lycée teknika ao an-toerana ity namoy ainy ity. Araka izany dia ny fahaverezan'ny vola Rayal Ariary no nidarohan'ny rainy ilay tovolahy 70 taona ka nitarika tamin'ny fahafatesana tao Toamasina renivohitra ny 17 septambra lasa teo iny. Ninina ny hatezerana ka tony ihany ny fo fa ny fotesitra dia tsy ananana ny rariny ary tsy vitsy amin'ny ray aman-dreny no entin'izay hatezerana izay ka lasa midaroka ny zanany ary tsy ampoizina izay daroka izay ka mety hiteraka fahafatesana raha toa ka tsy asina fitandremana kely. Ka dia mirary fironana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo izay vetia moatawata gasy aingane ka ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Fa ho an'ireo ray aman-dreny kosa dia na dia masika tahaka ninara tony ho hatrany ny fo amin'izay voalaza izay. Fifidianana kominaly amin'ny alarobia 7 oktobra ho avy izao no atao ny fisarihana ny laharan'ireo kandidat ben'ny tanàna ao anatin'ny bulletin tokana izay hiatrehana ny fifidianana kominaly amin'ny faharaiky 20 ny volana desambra ho avy izao. Amin'ny 8 oktobra ho avy izao araka izany ny farafahatarany no hamoahany seni ny listra ofisialy n'ireo kandidat amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina. Mbola ao anatin'izay fifidianana izay hatrano dia
Ny raha nahita sy ny raha nalala tatoato zay fa nisy ny savorovoro ny samy aveonivo ny antoko-panositra izay manoloana ny fanolorana any candidat Rivo Rakotovao tany Mahajanga voalohany tany amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna izao izay natolotra amin'ny anaran'ny volana firaisan-kina moa i Rivo Rakotovao zay tany Mahajanga voalohany tany ka tsy vitsy tamin'ireo zay samby mpanositra ao anatin'izay volana firaisan-kina izay no tsy nangasitraka an'izay firitsahan-kofidiany Rivo Rakotovao amin'ny anaran'ny volana firaisan-kina izay fa tokony nandeha amin'ny anaran'ny manokana na ihany koa nandeha amin'ny anaran'ny antoko HVM fotsiny izy fa tsy natao ao anatin'ny volana firaisan-kina izay ka izay no antony nahatonga andrisy teny randrana solony haiko izay tsy nanao sonia an'izay firatsahan-kofidiany Rivo Rakotovao amin'ny anaran'ny volana firaisan-kina izay teo ihany koa moa ny resabe sy ny disadisa izay nisy teo amin'ny andriamatoa Avakandro Christian izay solombavam-bahoaka ao Mahajanga voalohany ao izay tsy mangasitraka any firotsahan'ny Rivo Rakotovao amin'ny anaran'ny volana firaisan-kina ka nahatonga azy nanohana an'ilay candidat prositeny any Mahajanga voalohany any amin'izao hankatoky ny fifidianana ho ben'ny tanàna izao manoloana izay dia nametraka fitoriana moa andriamatoa sy teny ny mba tsy hirotsahany Rivo Rakotovao amin'ny anaran'ny volana firaisan-kina fa amin'ny anaran'ny antoko hafa na ihany koa HVM izay vokany dia mijanona ho candidat ben'ny tanàna ny Mahajanga ihany i Rivo Rakotovao saingy ny antoko HVM no nanolotra azy tafapetraka ary nahazo fankatoavana ny taratasy izay ho firitsahan-kofidiany araky ny nambarany dia manohana azy ireo antoko politika sasany ao anatin'ny volana firaisan-kina ka noho izany dia tsy ao anatin'ny volana firaisan-kina no nirotsahany fa ao anatin'ny antoko HVM eo amin'ny resaky ny fandriampahalemana indray dia nasina hetsika manokana ihany koa ny any amin'ny faritry Androisy sy ny Anosiny mba hametrahana fandriampahalemana maharitra tanjona amin'izany ny fampandriantany amin'ireo faritra mena sy ny toerana hanjakany dahalo efa nahitam-boka ny sahady moa izany 5 andro ny alohan'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ity hetsika ity omby maromaro teo ampelantan'ireo olon-dratsy no efa tafaverin'ny mpitandro filaminana tany amin'ny tompony ankoatr'izay dia nisy dahalo 3 lahy ihany koa no lavon'ny bala tao amin'ny commune ambanivohitry ny Bemavo distrikany Beroro ireo dia raindahiny sy tafiditra tamin'ny raharahany fakana olona ankeriny tany amin'iny faritra iny tsy ivona fa ny generaly lehibe ny état-major ny Tafika ny generaly commande gendarmerie ary ny tale generaly ny police pirenena nanokana tamin'ny fomba ofisialy an'izao hetsika fampandriantany izao tamin'ny fandraisam-pitenenana nataon'izy ireo dia samy nanamafy izy ireo ny amin'ny fanamafisana hatrany ny firaisan-kina eo amin'ny mpitandro ny filaminana nankahery ireo mpietsetra rehetra eny an-kianja ihany koa izy ireo mba ho vonina ka hanana fahasahina amin'ny ady izay hiatrehany midika izany fa tena manao aintso zavatra mihitsy ny mpitandro ny filaminana mba hampandry fahalemana ny tany ary mba hahatonga ny vahoaka handry fahalemana sy hilamin-tsaina mba hahafahan'izy ireo mihary amin'ny filaminana izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tamatatagasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia miratro soa Thank you.